Les infos de Viva. Viva, c'est l'info. 6h30, 8h30. Maraina ny zoma fahaenina amby folo ny volana aogositra taona telo amby folo sy roa arivo tompoko lasy tompoko avy ampitiavana indray no iarahana aminao eto anivon'ity onjam-pen'ny Viva Radio ty koa dia manolotra ny fiarabany izay ary mirary soatrany eto ampanarahana ny onjam-peo tonga amin'ny fotoana voalohany ho an'ny fampalalama avaotsika ampanajana no anasana no anaraka izany namatsika aina no misahana ny lafiny teknika fiatrainana mambahoaka ny aran'olotra ny vaovao. Ny lafiny vaovao politika avy hatrany no anokafantsika ny fiarahana amin'ity maraina ity anio no ifarana andrasana ny ofekefitry ny fionana sy ny fampionana ny FFKM erasolitena avy amin'ny ankolafy efatra telo andro no naretan'izany fivorian'izany izay nanomboka ny alarobia teo soava. Anio tokoa no fantatra zany fa dia ifarana izay fionana izay raha dinihana dia karazan'ny fionana ara-teknika ihany satria ny solitena avy amin'ny FFKM araka ny fanazavana nentin'ny filohan'ny FFKM ny monseigneur Zanakolona dia olona mahatoky eo anivon'izay hoe mahateknisiana zay tsy latsa-danja amin'izany ihany koa fa teknisiana avokoa no natolotra ireo filoam-pirenena telo sy ny filohan'ny tetezamita izay ny ankolafy efatra azy izay misy telo avy moa izy ireo tamin'ny alarobia nanomboana izany teny vohipiraisana ary farana anio tsy mbola fantatra anio nefa ny votoatin'ny asa zay ny fanaovana fa tsy maintsy miandra ny fanolorana izany anarapomba ofisialy amin'ireo filoam-piangonana efatota zany hoe amin'ny fiandohan'io herinandro ambony io ary tsy maintsy alefa any amin'ireo filoam-pirenena efatra ihany koa ny mombamomba izay tolokevitra izay raha ny tsikatra dia tafiditra ao anatin'ny toe-tsaina ametrahany ilay fifanarahana ao amin'ny filamenana na ny convention de paix izay fanambaran'ny filohan'ny tetezamita ny votoatin'ny resaka izay ny fanaovana ary izany dia tsy nivaona tamin'ny dinika efa natomboky ny FFKM teny Ivato teo amin'ireo filoha telo dia ny filohan'ny tetezamita Rajoelina ny filoha teo aloha Ratsiraka sy ny filoha teo aloha Zafy Albert tamin'ny volana vitsivitsy lasa zay ary izany rehetrarehetra ihany koa dia everina fa mety hitohy hatramin'ny fisian'ilay fionana tampony na ny some izay iombonana amin'ireo filoha efatra tonta amin'ny alalan'ny izy ireo mivantana tahaka izay efa nofaritana fa ho toto-tsaina eto Madagasikara. Eo amin'izay pejy ny politika izay ihany valo andro no nananany ireo kandida maniry ny situna ny firotsako fidiny ametrahana ny taratasy fangatanjany eny anivon'ny fitsarana manokana amin'sana ny fifidianana hatramin'ny anio dia mbola mitohy izay fandraisana izay taratasy izay. Nanomboka ny alarobia teo ihany koa izay fandraisana ny taratasy eny anivon'ny lapan'ny fitsarana avy mbola lapan'irena eny Amboda toerana iasan'ny fitsarana manokana momba fifidianana fitranaina mambahoaka taratasy izay misy endriny roa ny endriny voalohany dia ny fisintonana ny filotsahako fidina ary atreto dia ny général d'honneur Solosoa iray amin'ireo voambara tamin'ny fahatelon'ny volana May fa isan'ireo kandida ofidina filoam-pirenena ary dia atreto dia ny général d'honneur Soihany no nametraka izay taratasy fistonana ny maha kandida zay fa iretsy hafa kosa dia ny antota taratasy fangatahana ny fitsarana manokana momba fifidianana mba hanafoana tsy ho isan'ny kandida ny everina izy ireo fa tsy nanaraka ny lalàna araka izay fototry ny taratasy zay nalefany moa zany atreto zany dia mbola miandry ny amin'izay famarana ny fitsarana manokana momba fifidianana ny fandraisan'ireo taratasy ireo ny rehetra ka tsy maintsy ambaran'ny CES na ny fitsarana manokana amin'ny fifidianana ara-pomba ofisialy ihany koa aorian'ny fahataperan'ny andro fahavalo izay fanapahan-kevin'ny farany izay ka isin'ny famoahany lista manodidina izay mahafeno ny fepetra eo amin'ny firotsahako fidina. Fa antoka ho an'ny rehetra amin'ny sina fifidianana tena madio eken'ny rehetra ny fijoroan'ny CES amin'ny endriny vaovao tahaka izao ny faneho-kevitry ny sekretara général lefitry ny vondrona politika UDR fanovana Andriamatonaivo Raoldina tsy pahany anefa etsakilany ny fitakinany fanesoran'ny filoha Andry Rajoelina ny firotsahany ofidina tahaka izao izay faneho-kevitra Andriamatonaivo Raoldina izay. Ho fahalalahana ho an'ny rehetrarehetra iny ordonnance iny fa raha izay manokana zay dia tsy mieritreritra mihitsy
ny hoe anatsohan'ny filohandrenekina gajoelany candidat io ka nga izay no antaninao aloha de tsy mieritreritra an'izany mihitsy zay a fa io moa safidiny iny a miankina aminy iny fa nieritreretanay fotsiny de ny hoe ny vahoaka malagasy ny tompo-tsafidy rehefa tsy tiany ny olona iray a de tsy lany fona izy rehefa tiany ny olona iray a de lany fona izy ka tsy eritreretanay mihitsy hoe le olona iandrandray ny vahoaka hitondra fanovana sy tondra azy any amin'ny fiadanana tsoatsy a araky ny programme anasany no isorona fotsiny no le ordonnance iny. Eo amin'izay pejy ny politika izay ihany dia hita fa ny mpanao gazety amin'ity maraina ity ny antoko AKFM hitondra ny heviny manoloana ny fivoaran'ny raram-pirenena amin'ny ankapobeny. Isan'ireo antoko izay sokony indrindra amin'izao fotoana izao ny AKFM. Ny AKFM nana tokon'ny kongresan'ny fahaleovan-tena Madagasikara izay tsy mitsahatra maneho ny fomba fahitany ny fivoaran'ny toetra ara-pirenena eto Madagasikara ihany koa. Manana ny foto-kevitra manokana izay ijoroany hatrany amin'izany hoe taona 2015 ijoroany izany ny antoko AKFM. Anio ary dia ahita fampampalala vaovao izy ireo anehoany ny fomba fahitany ny fivoaran'ny toetra ara amin'izao fotoana. Isan'ny mahasarotiny ny antoko AKFM ny fikitikitiana na tsy fahafahana miaro ny fiandrianam-pirenena eo ny fihetsiky ny fianakam-beresepneny indrindra ary eo ihany koa ny tetika maloto isan-tokony izay mety anoitohinana izany fiandrianam-pirenena izany. Ho fantatra amin'ity anoito izany ny fomba fahitany ny AKFM izay tontolo ny toetra ara-pirenena ankapobeny izany. Tomboko lasy tomboko vavy tonga amin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao isika saina ampanajana ianareo. Anaraka izany hatramin'ny farany lafim-baovao mahakasika ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany ivory tsy Malawi anomboka amin'ity anio ity ireo filoham-panjakana mpikambany ao anivon'ny vondrona ara-barotra SADC. Ny fafito ambin'ny folo ny volana aogositra zany hoe rapitso marimarina kokoa fetranaina mambahoaka no atomboka tsy amin'ny firenena Malawi ny Afrika izany ny fionana antapony ho an'ireo filoham-panjakana miaradia ao anatin'ity vondrotany SADC ity haharitra 2 andro izany fionana izany. Ny tena aloha FDB hodiniana moa zany dia eo ny fisin'ny fanavaozan-drafitra ho an'ireo tompon'andraikitra mitantana izany SADC izany. Araka ny fantatra dia nisy miloha ny karazana tatitra nentin'ny docteur Jakaya Kikwete izay filoha mpitarika ny Republika ny Tanzania sady filohan'ny rafitry ny antsoina hoe Troika zany. Izy io dia mamarana ny tatitra izay nentiny eo amin'ny famaranana ny fandiniana ny antotan-taratasy momba ny Republika Demokratika ny Congo sy Madagascar ary akoatr'io dia misy ihany koa ny fiovana izay hita eo amin'ny fitantarana ity vondrotany SADC ity ka ny filohan'ny Malawi izay handray ny toeran'ny filoha-mpitarika ny vondrotany SADC amin'izao fotoana izao Armando Gebuza izy no hitarika indray izany vondrotany SADC izany. Ny filohan'ny Namibia kosa no isolo ny filohan'ny Tanzania amin'ny maha filoha-mpitarika ny Troika azy amin'izao fotoana izao ary dia izany rehetra izany no verina fa tsy maintsy isin'ny endri-javatra vaovao indray eo amin'ny sehitry ny fikarakarana ny antotan-taratasy Madagasikara. Ny sekretera mpanatanteraky ny SADC nga Thomas Salomao ihany koa dia hitsahatra amin'ny asany eo anivon'izany rafitry ny SADC izany ary dia iverina fa isy endriny hafa ihany koa ny mety ho fandikana ireo lafin-javatra ny ilana ny fanelana ilana ny vondrotany SADC eo amin'izay olana mitranga ny anivon'ny firenena tsirairay tahaka an'izay misy eto Madagasikara. Amin'izay fifandraisantsika amin'ny any ivelany izay ihany dia andahoan'ny Madagasikara tsy hoe ny mpiandraikitra raha mahakasika ny fiarovana eo anivon'ny masovo-mpanjakana Amerikana eto Antananarivo. Andao tsy hoe lany Madagasikara ny masovo na ny mpitantana ny lafiny momba ny fiarovana attaché de défense zany ny antsoina azy eo anivon'ny masovo-mpanjakana Amerikana nga Michael Baker efa nisy ny fitsidihan'ny tompon'andraikitra ara-panjakana malagasy tahaka ny ministry ny folo alinda ny andron'ny alarobia teo ny teny apahibe io ananaovan'ny veloma ity tompon'andraiki-mpanjakana malagasy eo amin'ny lafiny fiarovana ity. Ny firenena malagasy sy ny firenena Amerikana izay no amafisina indray na no tsy ahivina ny fisin'ny fiaraha-miasa eo amin'izay lafiny momba ny fiarovana izay ary indrindrindrindra ny fiaraha-miasa manokana eo amin'ireo tafiky ny rotonta dia ny tafika Amerikana sy ny tafika malagasy zany.
lafiny sosialy ko satria tsika efa tafitra tanteraka anatin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra tsy mahasakana ireo mpiala sasatra hiazo anantsirabe ny fiakarany sarandalana entin'ireo kooperativa mpitanterana sasantsasany nitondra fanazavana mahakasika izay antony tsy maintsy nampiakarana na tsy maintsy ampiarana izany fampiakarana izany ireo mpitatitra teny amin'ny tomby mpiantsonana ireo fiara miazo anantsirabe omaly teo amin'ny fanadiadiny ny mpanao gazety Aina Muriel. Antsirabe toerana iray isan'ny ankafizan'ny maro ialana voly na ialana sasatra nahitana fiakarany nefa ny sarandalana ny tamin'ny androany tratra 7 arivo ariary izany fanapahan-kevitra izay tsy maintsy noraisiny raha ny hevitra ireo mpamily. Antsirabe le tomobily maron'ireo iala voly na iala sasatra na manana antony hafa ho any Antsirabe anefa izany rehetra izany. Nareo zao andeha hoay izy? Antsirabe. Andeha aninona any sao? Madika. Nahoana fahitanao fre? Atonony tsara mihitsy freka. Andeha ho any Antsirabe. Mandritra ny weekend ve sa hoe? Anao vacances ihany zany tena marina. Atao amin'ny faranato le zany. Lafiny fampianarana anitatra ny ambaindainy any amin'iny faritra Ambositra iny ny vondrom-panabeazana ASEM. Omaly dia tonga tany amin'ny renivohitry ny faritra Ambositra faritra Moromanita ao Ambositra ny filohan'ny vondrom-panabeazana ASEM inga Ratrema William nanao valan-dresaka naraina devitra tamin'ny mpianatra sy ny ray aman-dreniny mpianatra ao amin'ny faritra avaratry Betsileo ity izy ny fanirian'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra ao anatin'izany distrikana Ambositra zany mba isian'ny rantsan'ny vondrom-panabeazana ASEM no nivohitra tao anatin'izany valan-dresaka zany. Ny antony moa dia no ny fahatsapan'ny amin'ny faritra maro mihitsy ny fahombiazana eo amin'izany vondrom-panabeazana ASEM zany amin'ny tontolon'ny fampianarana ampitaina sy ny fanabeazana omena ny mpianatra akoatra ny valan-dresaka narana devitra dia nisy ihany koa maly ny fampirantiana pedagojika izay toy ny mahazatra ny vondrom-panabeazana ASEM tahaka izay efa natao na ny teto an-drenivohitra na tamin'ny faritra hafa ary nisy ny fanohanana ara-pianarana na ny koro zany izay natokana ho an'ireo mpianatra hiatrika ny fanadinana baccalauréat amin'ny alatsinainy ho avy izao mamepona izany fanohanana na koro izany ary dia nisy ny toromarika izay nataon'ny filohan'ny vondrom-panabeazana ASEM Ratrema William ho an'ireo mpianatra izay hiatrika izany fanadinana baccalauréat zany toromarika izay verina fa nahaso tokoa satria betsaka tamin'ireo mpianatra tao amin'ny vondrom-panabeazana ASEM no nahita tombontsoa tamin'izany toromarika faraparany eo amin'ny toetsaina sy ny fitondratena tokony hoentina hiatrehina ny fanadinana izany. Eo amin'izay tontolon'ny fampianaran'izay raha toa ka mbola miandry ny fotoana anombohan'ny fanadinany ny mpianatra amin'ny kilasy famarana niatrika ny baccalauréat ireo nahavita ny fanadinana mpanjakana BEPC kosa dia mbola miandry ihany koa ny voka-panadinany ny eny amin'iny faritra Sabotsina Mena iny satria raha ny vaovao dia tsy mbola nivoaka hatramin'ity androany ity ny voka-panadinana tany amin'izany faritra izany. Tsy mbola nivoaka tokoa ary ivalalana ny ray aman-dreny sy ireo mpianatra niatrika ny fanadinana BEPC farany teo raha ho an'ny district ny commune Sabotsina Mena ao amin'ny distrikana Avaradrano moa izany. Ny antony moa dia no tsy mbola naharaisan'ireo mpampianatra mpitsara izany fanadinana izany ny tampikarama ny tamin'ny taondasa ary io no antony nahatonga ny taratasy-panadinana tsy mbola vita fitsarana hatreto ary dia ny re dia ny herinandro lasa teo no tokony ho nanomboka izany fitsarana izany saingy hatreto dia mbola miato izany ary dia miandry ny fiapetra ho raisin'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena izy ireo satria sahirana eo anoloany tsy mbola naharaisana izany tampikarama na vacation izany. Lafiny sosialy ny eto Antananarivo renivohitra dia nanomboka ny fanamboarana sy ny fanatsarana ny lalana izay nahitana fahasimbana ny tompon'andraikitra anivon'ny fiadidina ny tanàn'Antananarivo hatramin'ny alatsinainy teo. Nisy tokoa ny ezaka izay atao na dia somary tratraoriana aza no ny fahasaranana izay mianjady dia amin'ny fiadidinan'ny tanàn'Antananarivo satria betsaka amin'ireo lalana eto an-drenivohitra tokoa no potika sy feno lavadavaka zary tsy nisy mpikarakara atao ao. Nanomboka tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity ary no asa fanarenana sy fikarakarana ary fanamboarana ny lalana izay tena be mpandalo nefa
sahirana ihany koa eo amin'izay lafiny faharatsiny izay eny amin'ny faritra Andotam-Pianakeny nanomboana izany hetsika izany ary iparitaka manerana ny tanàna Antananarivo ny fikarakarana rehetra fiara-miasa eo anivon'ny tahery ho amin'ny fikojakojanany lalana na ny fond d'entretien routier izay matso vola ny fikarakarana eo ihany koa ny ministeran'ny asa vavety ary ny orinasa kolasy miaraka amin'ny eo anivon'ny fiadiana ny tanàna Antananarivo moa no afahana miatrika sy manantanteraka izany manodididina ny 5,000 metatra tsy mivady mandreo ny abean'ny lavaka sy ny fanamboarana tsy maintsy atrehana raha ny fanazavana nentin'ny tompona ndraikitra eo anivon'ny fiadiana ny tanàna nga zo andretsilavo ary izany rehetrarehetra izany dia tsy maintsy katsahina ny ahavitany ao anatin'ny vanim-potoana faran'izay aingana ary nisy ny fizarana izany ho toko folo izany hoe 5,000 metatra tsy mivady mandreo dia nizaraina ho toko folo mahafahana miatrika ao anatin'ny lamina matipaika ny fanarenana rehetra. Izay ihany koa tong klasy eto mivavy no mitondra amintsika amin'ireo maresaka iraisampirenena ny osondratanteraka le cœur renivohitry Egypte vokatry ny fanjavana ny etsika ny pombany Mohamed Morsi nataon'ny mpitandro filaminana tany an-toerana raha ny tatitra vonjimaika navoaka ny manam-pahefana dia sivily 5 sy 900 sy miaramila 7 no maty noho izay fifandonana izay ny etsakilany ry zareo avy ao anivo ny frères musulmans dia milaza fa efa ho 2 mahery no maty no ity fifandonana ity ofisoroana ny fiverenany ireo izay fifandonan'izay dia nanambara ny gouvernement tany an-toerana fa tany miotakotaka i Egypte ary ferana ny fahafahana mivoaka amin'ny alina amin'ireo faritra 10 any Egypte ho an'ireo pomba ny Mohamed Morsi dia nambaran'izy ireo fa toizan'izy ireo hatrany etsika mandra-pahaleminy ambaran'izy ireo fa fanongana mpanjakana nataony miaramila ny tranga tany Egypte. Raha ny tatra farany momba ny raharaha Egyptiana iny dia tafakatra 20 sy 10 nisan'ireo maty taorian'iny fifandonana iny saika nanameloka izany avokoa ny firenendehibe i Etazonia no nanameloka voalohany ora vitsy-monja taorian'ny fifandonana nanaraka azy i Frantsa izay nampiantso avy hatrany ny masovo Egyptiana ao Paris i François Hollande izay nilaza taminy ary nangataka ny amin'ny tokony hanafoanana ny filazana fa tany miotakotaka Egypte ho fisorohana ny ady an-trano nanameloka iny zavan-tranga iny ny ao Berlin, Londres, Rome, hatrany Pékin, i Ankara renivohitra Turka kosa ny gouvernement turka dia miantso ny filankevim-pilamina ny ONU ny firenena mikambana ivory maika momba ny Egypte ny prime ministre Turk Erdogan izay nilaza sy niantso ny firenendehibe ny Europa mba andray ny andraikiny ihany koa. Any Mali, Ibrahim Boubacar Keïta no lany filoham-pirenena maliana 7,7 isanjato ny vato tamin'ny fifidianana farany teo no azony ity prime ministre maliana teo aloha ity nanolona ny Soumaïla Cissé izay nifanandrana taminy ary nahazo 2,7 isanjato. Ibrahim Boubacar Keïta araka izany no filoham-pirenena maliana fahatelo hatramin'ny nisokafany antsona hoe fahamaron'ny antoko politika na ny multipartisme hatramin'ny taona 1990 ary izy ihany koa no filoham-pirenena maliana fahadimy hatramin'ny nazahoan'ny Mali ny fahaleovantenany. Tokala sy tompivavy izay vaovao avy eo amin'ny setratrasampirenena izay no etsika marana fotoana ny fampalalama vaovao amin'izao maraina izao mankasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany afaka fotoana fohy no ahafahantsika manaraka ihany koa ny akon'ireo gazety voray androany.